vonina avy nareo ary ao ovakiko aminareo aloha le izy ka tonga indray ny fotoana hifankahitana sy faninanana soratononona amin'ity taona 2024 sy 2024 ity koa miarahabanareo tratran'izany soa izany izahay andro soa izany izahay azafady vao tsy elakory isika no tao anaty atsika tsy mipoaka mihitsy ny masoandro ary nipaoka ny tafitrano marefo ny rivotra ny fofo satry foana isalobina hafana anaty akany maraitsy arivo satria tsy mampahazoto andeha hivoaka akany ivelany toetrandro misaotra anareo tonga nanohina ny antso manohina nay tokoa ny fahatongavanareo kajio tsara ny fomba fanoratra fa fomba mpifaninanana ny mandiso fa fomba mpifaninana ny mandiso noho ny fihetseham-po tsara ihany koa ny niomanomana dia ny meloa ndeha ary maika ny te hianatra hikarakara sakafo mafilotra isoa maika moa fa hoe andray vahiny nanantona andrakoto izy anoro azy tako nananantona lambam-baravarana hiaro amin'ny atsika rakoto noho ny tonga isoa na atsikaritra atsika avy amin'ny rakoto izy voasanandroso efa alina manontolo aho isoa no nanomboka ikarakara nila nalona indray alina mantsa ny tsindrin-tsakafo ny antra rakoto no ny asa maro miandry sy ny fahasairanana miatra amin'soa nanadinadina ny soa rakoto ny amin'izay ilainy no afarany koa ny mba hanaraka tsara ny toromariny atsika aloha ny rano hoe rakoto vao rarahana menaka ny laoka zay vao androina mba homeny tsara mila fahaizana manokana mantsy ny fandroan-kenako soa midotra ary raha rahandrakoto tokoa ny manao lakozia noho ny tonga nefa amin'ny fotoana toa tsy ampy indray ny laoka toy ny elatra noho ny karakarany soa ny elatra koa narosony soa ny sakafo hitataratra teny amin'ny endriky ny vahiny fa nankafy ny rehetra faly manokana ny endrony soa misaotra indrindra hoy ny vahiny antsika jiaby isoa